ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba antsika riavako malalatra trety sabotsy faharoa amby roapolo ny volana janoary ity, manona ny fahasoavan'ny tompo Jesoa amintsika riavako. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny filazan-tsaramasina araka ny Jaona toko fafito ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy. Jaona toko fafito ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy. Amin'ny anaran'i Jesoa. Rehefa nolazain'i Jesoa izany teny izany dia nanandratra ny feony ho any amin'ny lanitra izy ka nanao hoe raha io tonga ny fotoana. Mankalazany zanakao mba ankalazany zanakanao. Araka ny nanomezana ho azy fahefana amin'ny nofo rehetra mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomena ho azy. Ary izao no fiainana mandrakizay dia mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina. Izaho efa nankalaza anao dia ty ambonin'ny tany. Vita koa ny asa nomena ho ahy ataoko. Ary ankehitriny raha io mankalaza ahy amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny Jaona toko fahavalo sy ny Jaona toko fafito ambin'ny folo ny filazantsarany Jaona moa izany revana dia mampianatra antsika ny mahazava-dehibe ny finoana atao hoe trinité. Marina fa tsy voambolana biblika ara-baky teny hoe trinité ao mazava izany fa fotom-pampianaran'ny fiangonana mamitina ny mahatokana an'Andriamanitra. Nefa koa mamitina ny Andriamanitra niseho tamina endrika telo tamin'ny famonjena ny olombelona ray zanaka fanahy masina. Eto dia asehon'ny Jaona fa Jesoa dia teraky ny ray talohan'izao rehetra izao. Asehony amin'ny andininy fahadimy. Ankehitriny mankalaza ahy amin'ny tenanao Jesoa dia amin'ny voninahitra ny arahako ny nanana taminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Fony tsy mbola ary izao tontolo izao dia tao amin'Andriamanitra Jesoa. Ary niombombonahitra tamin'Andriamanitra Jesoa. Ity vavaka nataon'i Jesoa ity rehefa malala vavaka farany, vavaka fanaovam-beloma, prière de Dieu, vavaka fisoronana koa ary, vavaka sacerdotaly, ary vavaka fampahirezana ny mpianatra. Ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy no zara mofinaina ao antsika amin'ity sabotsy faran'ny herinandro ity. Vavaka mitodika manokana amin'Andriamanitra. Izay manaitra dia amin'ny anatin'ilay andinindimy zara mofinaina antsika dia inefatra miverina ny teny hoe mankalaza, manomeza voninahitra. Tansaina matoa-teny lasa, nandray tansaina matoa-teny ho avy, nandray tansaina matoa-teny ankehitriny. Mankalaza ny zanaka. Rehavako Jesoa mangataka, zay ny votoatany andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy, mangataka ny andrakofan'Andriamanitra ny voninahiny an Jesoa. Tiany Jesoa iarihary ilay voninahitra izay efa nananany nanomen'Andriamanitra azy talohany izao rehetra izao. Ny tafin'ny maha olombelon'i Jesoa. Ny tafin'ny maha olombelon'i Jesoa. Andriamanitra izy fa tonga olombelona. Zany hoe ilay toetra maha-Andriamanitra azy ny aina ny nandritra ny asa manontolo. Tsy ilay toetra n'olombelona ihany fa ilay toetra maha-Andriamanitra. Andriamanitra sady olombelona izy. Saingy ito amin'izao fotoana ifaranany asanany rahana zao dia mangataka Jesoa amin'Andriamanitra hoe asehoy ilay voninahitra izay efa nomena ho ahy
ny ombonako taminao talohan'izao rehetra zao fa ngamo tsy nitafiany Jesosy zay voninahitra nomen'Andriamanitra zay nandritran'izay telopolo taona na telopolo taona nanompony zay ny valiny tsy lay niariary lay tena maha olombelona azy marina fa nanao fahagagany Jesosy fa ranao fahagagany Jesosy ho atsika raha ohatra ka nanasitrana ny boky izy nanasitrana ny aretiny izy nampitsahatra ny tafio-drivotra izy namokonona izy niariary ny voninahitr'Andriamanitra nangataka Jesosy ho atsika fa ito revako malala nangataka Jesosy tamin'Andriamanitra ho an'ny tenany Jesosy eto mivavaka ho an'ny tenany tafio ny voninahitra ao Andriamanitra mety mahazatra an Jesosy hatramin'izay tamin'ny fahagagana maro samihafa de fahagagana maneho ny voninahitran'Andriamanitra noho ny isika olombelona eto kosa Jesosy mangataka lay voninahitr'Andriamanitra ho an'ny tenany nahoana le afaka malala Jesosy mangataka lay voninahitr'Andriamanitra ho an'ny tenany eto zany tiany Jesosy iariary mihitsy ny tena mahandriamanitra azy amin'ny manomboka eto amin'ity jaona toko 7:10 ty ao anatin'lay fiatrehan'ny tompo lay pasiona lay fangiry firina lay fijaliana de tiany tompo iariary lay mahandriamanitra azy tiany tompo iseho hitan'izao tontolo zao ny mahandriamanitra azy de raha ohatra ka manomboka eo ary ianao ataovy manomboka ny 9:20 dia vakio amin'ny alalan'ny ity tapany voalohany amin'ny jaona toko 7:20 ity 9 ka hatramin'ny 5 nyty fangatahan Jesosy ty nangataka Jesosy ny ankalazan'Andriamanitra azy dia vakio hoe aiza ho aiza inona ny endrika nisehon'ilay fankalazan'Andriamanitra ny Jesosy manomboka eo amin'ny toko 7:20 de ho hitanao fanamaly vavaka Andriamanitra azo raisina jereo tsara Jesosy tao Getsemane niariary ve ny mahandriamanitra ny Jesosy tao Getsemane nivandravandra mihitsy niariary ny mahandriamanitra ny Jesosy tao Getsemane jereo tsara manomboka ny 9 ka hatramin'ny 20 fa niseho zany ny fitiavana nasehon'ny Jesosy ny fahagagana nataon'ny Jesosy peterany kapany sofin'ny mpanompo misorona be nositran'ny Jesosy mpamaly komana ran'ilay mpanompo ary ny tenenany tompo manao hoe ampidiro amin'ny trano ny sabatra ary petera miariary nasehon'Andriamanitra tamin'ny Jesosy ny voninahiny nanasitrany Jesosy nanasitrana olona nietraketrahantsika Jesosy nasehon'Andriamanitra fa fandripahalemana fedanana trereo ny tsaranan'i Jesosy teo anatrehany Kaiafa teo anatrehany Pilato nampangaiaiany Pilato nefa rano ny resaka ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny Pilato ataovy hoe Pilato solitenany zao tontolo zao teto ambonin'ny tany solitenany olombelona rehetra nametra-panontaniana tamin'i Jesosy hoe fa inona kainy marina Pilato eto zay eo atapin'ny fahefana mangaiai tsy mahita lazaina eo anatrehan'i Jesosy akory tonga mametra-panontaniana hoe inona kainy marina Jesosy ay ve ny olombelona tsy mahalala amin'ny marina ay ve ny olombelona tsy mahafantatra na inona na inona ay ve ny olombelona tsy mahafantatra akory hoe avy aiza ny fahefana tsy mahana fahefana na inona na inona niariary ny mahandriamanitra ny Jesosy fa ny mpanjaka mametra-panontaniana ny olona ambony mametra-panontaniana aminy manao hoe inona moa ny marina Jesosy nasehon'Andriamanitra nandritra ny fitsarana io fa izao Jesosy manana ny marina tsy manana ny marina tsy manana ny fahatsarana tsy mahafantatra na inona na inona zao tontolo zao jereo tsara ny toy ny tantara nanombonan Jesosy tao amin'ny azo fijaliana alohan-kely io mbola niteny ny tompo manao hoe ianao ange tsy manana fahefana na inona na inona raha tsy nimenanao zany nasehon'ny Jesosy nampiariarian'Andriamanitra tamin'ny teniny Jesosy rehetra fa ny zavatra rehetra zay eo amin'ny olombelona de fahafahana nomen'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra
tsy ny fahafahan'ny Pilato mitsaran'i Jesosy ihany fa ny fahafahantsika rehetra manao zavatra, ny fahafahako mividy zavatra, ny fahafahako mananatera-javatra, ny fahafahanao miteny, ny fahafahanao miasa, ny fahafahanao mifaly, ny fahafahanao mampianatra, ny fahafahanao mandeha manao vakansy, ny fahafahanao matory, ny fahafahanao zany karazam-pahafahana rehetra zany de tsy avy aminao fa nomenanao zany. Nasehony Jesosy fa miankina amin'Andriamanitra isika voavelona. Nasehony Jesosy tamin'io rehetra io amanomboka eo ny voninahiny nasehon'Andriamanitra azy fitsanganany tamin'ny maty, jereo ny fahafatesany na ny toerana nandevenany aza jona toko 20 de tao amin'ny fasan'ny Josefa avy any Arimatia, fasan'olona ambony. Ny fitsanganany tamin'ny maty niezinezina, ny fandresen'ny fahafatesana miezinezina. Zany rehetra any dia nanamarinana ny tompony vavaka Jesosy eto hoe nankalaza an Jesosy Andriamanitra. Nasehon'Andriamanitra tamin'i Jesosy ny voninahiny. Ka izao tontolo zao ny hevitra fa resy Jesosy, matoa miazo fijaliany Jesosy. Fa zao na niazo fijaliany Jesosy ary mbola nisy soratra hoe Jesosy mpanjaka. Tsy kisendrasendra akory io, niady varotra mafy ny olombelona manao esory io fa tsy io no izy. Fa io Pilato manao hoe zay voasoratra io de voasoratra. Jesosy mpanjaka. Zany ny soratra atao amin'ny azo fijaliany Jesosy. Rehavako malala Jesosy amin'ity Jaona toko 7:10 hatramin'ny 15 ity. Nangataka ny ariariany voninahitr'Andriamanitra. Satria Jesosy manao hoe eo amin'io azo fijaliany io. Eo nandeha ny faharoa araka ny nanomezana ho azy fahefana amin'ny nofo rehetra mba hanome fiaina mandrakizay ho an'izay rehetra nomena ho azy. Mankalaza ny zanakao. Rehavako Andriamanitra, Jesosy Andriamanitra eto mankalaza an Jesosy. Jesosy mangataka zany andrakofan'Andriamanitra ny voninahiny zany. Raha ohatra ka amin'ny fotoana farany tahaka zao tiany Jesosy ny ariary mihitsy mantsy ho hitan'izao tontolo zao fa zanak'Andriamanitra izy, tsy resy akory izy. Ny fahafatesany tsy fahafatesany olon-tsotra. Nanombona tamin'ny azo fijaliana izy, ny fanombona azy tamin'ny azo fijaliana tsy nitovy tamin'ny jiolaza mety nombona tamin'ny azo fijaliana fa fanombona tamin'ny azo fijaliana mahagaga hatramin'ny hoe rehefa nyle fonina ny lany vony de nisy rano sy rà. Jaona toko 20:4 lay niariary ny voninahitr'Andriamanitra teo amin'ny fahafatesany tsy maintsy maty Jesosy satria zay miplanin'Andriamanitra mba hamonjena ny olona. Saingy tsy fahafatesana nampitondra henatra n'izao tontolo zao fa fahafatesana nampiariary ny fitiavan'Andriamanitra. Nampamendra zao tontolo zao no mampanota n'izao tontolo zao fa nampisehoan'Andriamanitra ny voninahiny ho an'ny olombelona teo amin'ny Jesosy hamonjena ny olombelona. Rehavako inona ary no hevim-panahy tiany Jaona ho azo sika raha mamaky ny tapany voalohany amin'ity vavaka fanaovam-beloma ity. Zavatra anankiroa rehavako malala. Da izao. Rehefa ao anatin'ny planin'Andriamanitra isika, ao anatin'ny ady sarotra, ao anatin'ny zavatra velan'Andriamanitra tsy maintsy ho lalovana, dia inona ny vavaka ataotsika? Ny andrakofan'Andriamanitra ny voninahiny eo amintsika. Hotsika manao hoe asa tamofinaina oviny izy iny andritsivitsy zay ny hoe zao ange ny olombelona ange hatrany am-boalohany de nomen'Andriamanitra ny voninahitra tahaka ny zanak'Andriamanitra. Fa rehefa nanota ange ny olombelona nahatonga ny olombelona manana complexe de ny complexe ny henatre mandeha ho azy amin'ny olona ange ny henatre zavatra ataotsika hoe
tonga toetra ny olona fotsiny ny enatra ka lasa mpitady voninahitra izy ary lasa fandrian'ilay ratsy amin'ilay voninahitra izy satria fantatry ilay ratsy fa lay ratsy ny nampahamenatra azy nampangain'ilay ratsy izy nasain'ilay ratsy nanoty izy ho lay ratsy manao hoe dikao zany didin'andriamanitra zany dikao zany de hitovy amin'andriamanitra ianareo kanjo rehefa nandika ny olombelona de nakorain'ilay ratsy indray hoe mitanjaka de ny hery ny olombelona very voninahitra tonga menatra ary lasa zary mitafienatra mandrakariva ny olombelona lasa toetra ifandimbiasan'ny olombelona rehetra romanina toko faroambin'ny folo ny enatra ary ina nataony olombelona lasa mpitady voninahitra mandeha ho azy amin'ny olombelona ho tsika ato anatin'ilay mofinaina ny toetra mpitady voninahitra amin'ny toerana rehetra amin'ny sokajiny olona rehetra na iza tsy afaka am'izany raha tsy ao am' Jesosy ihany tsy toetra mandeha ho azy amin'ny olona ny hoe fanetreteny matoma Jesosy nanaiko teraka tany an-tranon'omby matsoa Jesosy nanaiko faty teo amin'ny azy fijaliana anetry teny satria toetra tsika olombelona ny préare mpitady voninahitra tsy maintsy ny hoetiny tompo teo amin'ny azy fijaliana la enatra raha izay sy lay toetra mpitady voninahitra ny hoetiny tompo teo amin'ny azy fijaliana avako malala zay ny dikany hoe rehefa ao anatin'ny ady sarotra isika eo ampanantanterahana sitrapon'Andriamanitra tahaka an' Jesosy isika de inona ny zavatra angatahanao neny Jesosy rehefa malala de zao manao hoe asehoy am'izao tontolo zao fa tianao asehoy am'izao tontolo zao fa zanakao ankalazao na rakofo ny voninahitra ao rehefa malala aza mpitady voninahitra zao tontolo zao rehefa mivavaka ianao ka ao anatin'ny ady sarotra ao anatin'ny zava-manahirana de zao vavaky Jesosy zao koa atao hoe tompo ankalazao ome voninahitra ho hitan'izao tontolo zao fa zanakao mangataha amin'ny tompo rehavako malala ny ampisehoan'ny tompo eo am'izao tontolo zao fa zanany ianao lay ratsy any de te andoto anao te andoto atsika ho tsy zanak'Andriamanitra ary miapanga azy mampisalasala aza hoe raha zanak'Andriamanitra ianao rehavako malala rehefa ao anatin'ny ady sarotra isika am'izao vanim-potoana mangiryfiry zao ao anatin'ny fijona vovolombelona tsy maintsy atrehana misy asa tsy maintsy atrehany tompo asain'ny tompo atrehantsika ko Andriamanitra etso maneraka an' Jesosy ho fato amin'ny azy fijaliana hanantanteraka ny asa itsika irahin'ny tompo vavolombelona hitondra ny anarany any amin'ny firenena rehetra hitondra ny fahasoavan'ny tompo io amin'ny mpiarabelona hizara fifaliana amin'ny mpiarabelona hizara fitiavana amin'ny fiarahamonina tsy maintsy amela heloka mipakahala atsika hivavaka ho an'ireo tsy tia atsika hitrotro ambavaka ireo raha tsy fanaba hiverinao amin'ny tompo zany rehetra ny asa sain'ny tompo ataotsika tsy velona ho an'ny tenantsika ihany ny tompo efa mamelona ny tenantsika fa velona ho an'ny hafa koa de reo hafa tsy mahalala an'Andriamanitra reo hafa mila tohana reo hafa mila fanomeza toko sampairezana avy amintsika zany rehetra zany ny ady atrehantsika ka asa itsika miteny hoe vitanay Andriamanitra o Jesosy eto manao hoe vitako tompo vitako raha eo ny asana ny rahanao Paoly ny teny Romana amin'ny taratasy ho an'ny Timoty zanany Timoty faharoa toko faefatra nahatanteraka ny azakazako nitahiry ny finoana olona manahoany inona ny fitaovana hoe tsika angatahantsika amin'Andriamanitra mba havitan' zany rehefa tena tsapatsika fa maiky zany asa zany de izao mangataha amin'ny tompo hoe tompo rakofo ny voninahitra ao tsy rakofo ny voninahitra na rakofo ny voninahitra zao tontolo zao irehirehako fa aoka ny voninahitra ao Andriamanitra ny ariary mba ho hitan'izao tontolo zao fa manana anao rehavako malala mampianara antsika Jesosy fa ny voninahitra de very tany Edena ary satria very tany Edena de angatahanao am' Jesosy ary averin'Andriamanitra amintsika fitenitsika miverimberina mihitsy rehavako malala ny hoe Andriamanitra de manome voninahitra ny azy
tsy mampitafienatra ny azy izy, mety tsom-piainana angamba, mety mahantra angamba, tsy maninona, mety tsy manana matery mazavatra mihaja be ngambany, mety ho zay ngamba mipiny maneran-tany, fa izao ry avako malala manana ny digniteany izy, manana zay maha izy azy izy. Fa ny zanako zao tontolo zao mety manana zavatra be de be mamiratra, fa izao vao mivoaky ny trano aza esony ny olona, esony ny fiarahamonina zanatry, fa enao zanak'Andriamanitra tsotra fa mateo ty ny antony satria eo aminao ny voninahitr'Andriamanitra, hitan'ny olona eo aminao Jesoa. Fa ny faharoa afaka malala zay ampianariny ty andininy ty dia izao ny fiainana mandrakizay ao am' Jesoa ihany, afako ao am' Jesoa ihany ny fiainana mandrakizay. Raha mitenitsika hoe fiainana mandrakizay eto de le fiainana ankehitriny sy ny fiainana ao ambadiky ny fahafatesana. Ndray mandeha nisy cosmonaute anankiray isan'ny niakatra voalohany tany amin'ny abakabaka, Yuri Gagarin. Rehefa niakatra tany ambony tany izy de niteny manao hoe niakatra tany ambony tany fa tsy hitako ny lanitra, tena tsy hitako ny lanitra tamin'ny fotoan'andro. Inona moa ry avako malala zay système solaire? Kely angy zany. Inona moa zay système solaire? Ka mivoaka ny tany ianao tany zavatra vao miakatra firy alina metatra eto ambony ake de fa any ambony any, ngany lanitra zany, ngany lanitra tsy zay ny lanitra, tsy zay ny fiainana mandrakizay. Zao misy atsika zao zavatra tsy apa ray alina tapitrisa ny zavatra nataon'Andriamanitra akory. Inona zay tsika olombelona tsy voafaritsika natao hoe lanitra, ary tsy nataon'Andriamanitra ho takatritsika zany. Raha misy mystera eto ambonin'ny tany mandrakitiny an'io tsy fantatry ny olombelona de hoe ohatran'inona moa zany io univers io, fisaka io sa boribory io sa atraizany fetra. Amin'ny fotoana ahafantaran'ny olombelona ny alehiben'ny univers de miovy zao tontolo zao. Satria nataon'Andriamanitra tsy fantatry ny olombelona mihitsy aloha hatreto ny fetra. Hoe ohatran'inona ny sava ivony, efajoro ve izy sao sa boribory ve izy sao sa fariborana, tsy fantatry ny olombelona. Satria milaza ny tsy mahamisy fetra n'Andriamanitra, tsy fantatry raha misy mystera de tsy azony olombelona tsaratsara mihitsy ohatra ny ahoana moa zany zao ny endriky ty univers ty. Fantatry ny olombelona ny tany fa boribory, fantatry ny olombelona fa elipsa ny ikorisan'ny tany manodidina ny masoandro. Fa zao tsy fantatry ny olombelona mihitsy ny fetran'ny univers. Atraizany fetra, tsy fantany akory. Ohatran'inona ny endriny tsy fantany akory. Ilazantsika revako malala fa izao ny mandrakizain'Andriamanitra tsy takatry ny saitsika. De aoka andeha amin'ny fahendrena revako malala ka aza mieritreritra manao hoe tsy misy Andriamanitra, na eritreritra manao hoe aiza koa misy fiainana mandrakizay zany, aiza ny lanitra zany. Tsy afako misy ny lanitra, misy ny fiainana mandrakizay. Manana anjara am'zany ve ianao? Raiso Jesoa, apetrao am' Jesoa ny fiainana, fantatra fe fampialatana ny fiainanao, mpandray ianao, nametraka ny fiainanao to amin'ny tompo ianao zay. Vita batisa ianao, an Jesoa anao zay. Mpanompon'Andriamanitra manateraka ministera manokana ianao anatin'ny fanompona, an Jesoa ianao zay. Fa izao mino fa manana fiainana mandrakizay ianao. De amin'ny fiainana mandrakizay anananao io, aza misalasala, aza manaiky ampahantrain'ilay ratsy, ka kiviny isan'andro, ianao ve de sambatra, ianao ve de tian'Andriamanitra, ianao ve de milamina, tsy afako. Rehefa nandray an' Jesoa ianao, de azy, de miantoka anao izy. Tsy milaza akory zany hoe satria manana fiainana mandrakizay isika mbola eto tany ange sika, de mety nondro sika, mety mandalo zavatsara tsika, mety alaim-panahy sika, mety tezitra tsika, mety sotian'ny olona tsika, mety hoalan'izao tontolo zao tsika, fa zany tsy manafoana velively ny fiainana mandrakizay ao aminao, de ny fedanam-ponao zay tsy ananan'izao tontolo zao, tsy manafoana velively ny fiainana mandrakizay efa noman'ny tompo anao, fa mino fa ao aminao Jesoa, de ao aminao ny fiainana mandrakizay, de mandehana amin'ny fanetretena.
mandehana ny finoanan'i Jesosy, mangatà mandrakariva amin'ny tompo hoe tompo raha kofony voninahitra ao ny fiainako isan'andro, mba hanomezako voninahitra anao amin'ny fiainako isan'andro. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay fa ny rahainao ny zanako malalanao amonjy anay ao anatin'ny fotaky ny fahotany zao tontolo zao. Tsy foinao zahay na de ratsy aza, na de niodina taminao aza, fa ny zanako malalanao nataonao olombelona ny tafinofo mba hanalanay ao anatin'ny fantrany fahotany. Tompo misaotra anao zahay, ary eto ny zanako malalanao nivavaka mba hankalazanao azy, ary tena hankalaza azy ianao, niariary ny Mahandriamanitra azy, niariary ny fandresen'ny fahafatesanao anay, niariary ny fisehon'ny fitiavanao anay tamin'ny tsanganany tamin'ny maty sy niakarany tany an-danitra. Amin'ny fiainana isan'andro raha io, rakofo ny voninahitra ao zahay, rakofo ny fahamasinanao zahay, ho fantatra zao tontolo zao fa anao zahay, tianao zahay. Jereo ny asanay, jereo ny fanomponay, jereo ny tanindrazanay ao anatin'izao orana mikija izao. Arovy isam-baravara reo rava-pananana tompo mampaherezo, mio fo mangoraky zahay, mio fo tia namana hatrany zahay ao anatin'izao vanim-potoana sarotra izao. Tehiriziny fijona vavolombelona ho mpandresy zahay tahaka an'i Jesosy zanakao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen.